maro rehetra ny riavana ny fahasoavana sy ny famondram-po ary ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Joda 5:17. Ankehitriny dia anisan'ny firenena betsaka fikambanana ara-pivavahana indrindra aty amin'ny tany afrikana eto Madagasikara manokana dia efa mahery ny arivo isa ireo karazam-pivavahana. Ao anatin'izany dia maro ny milaza fa mahay maminany, ao ny milaza fa mahay mampanankarena vetivety, ao ireo milaza fa mahay mampianatra, tsy mitory tsy misy pirofo, ary misy mihitsy ny misoratena ho Mesia, ary ao ihany koa izay milaza ho mahay ny fitenin'ny anjely. Fa amina tontolo, amina zava-misy tahaka izany indrindra ihany koa no nanoratany Joda ity epistily ity. Raha jerentsika ny eo amin'ny andininy 4 dia manamafy izy hoe saika hanoratra ho anareo ilaza ny amin'ny famonjena fa nisy nahatery ny amin'ny hiazonanareo ny finoanareo. Tao anatin'ny nahabe ny fampianaran-diso izay nampivadika ny olona tamin'ny tena fampianaran'Andriamanitra marina no nanoratana ity epistily ity. Noho izany Joda dia nanoratra mba hiarovana indray ny finoan'ny olona. Izany tanjona nanoratany Joda izany indrindra ihany koa no hakatsika ny fampianarana ny Toriteny ny hafatra ao antsika amin'ity andro anio ity ao anatin'izay tontolo na tranga izay somary mitovitovy ihany ny amin'ny nanoratany mpanoratra dia izao ny hafatra hoe mijoroa amin'ny finoana masina. Zavatra telo no resantsika raha miresakitsika hoe mijoroa amin'ny finoana masina. Voalohany amin'izany dia izao mandehana amin'ny fahitsiana. Mandehana amin'ny fahitsiana. Ny andininy 5 hatramin'ny 7 no manasikasina na manasongadina izany hoe fandehanana amin'ny fahitsiana izany. Voalohany dia miteny izy hoe aza mivadika amin'Andriamanitra. Olona efa nifidian'Andriamanitra, efa nafahan'Andriamanitra tany amin'ny tany Egypta, efa nanehoan'Andriamanitra ny voninahiny ireto taran'Israely reto, kanefa nivadika indray tamin'izay efa navotan'Andriamanitra azy ireo. Araka izany indrindra dia izay no ampatsiahivon'ny Joda indray eto hoe efa nahafantatra ane ianareo efa nambara taminareo, efa novonjeny ianareo, kanefa tsy nino dia naringan'Andriamanitra ihany. Isika ihany koa efa navotan'Andriamanitra, efa nanehoany ny voninahiny ary mahafantatra marina, ka nefa indraindray mbola miverina amin'ny fahotana ihany. Fa ny zavatra faharoa songadiny koa ao amin'ny hoe mandehana amin'ny fahitsiana dia izao hoe aza manotrika an'Andriamanitra. Maka ohatra ny amin'ny anjely izy. Ireo anjely ireo dia nanotrika an'Andriamanitra araka ny tantara any amin'ny Genesis ihany, satria izao nitady ny fahefana izy ary haitsika tsara fa rehefa nanoatra an'Andriamanitra ny anjely dia nivadika ho lasa devoly izy ireo. Efa noharian'Andriamanitra ho isan'izay voary tsara ny anjely ary araka ny fahalalana, araka ny finoan'ny jiosy dia izao hoe ny anjely dia efa nisy talohan'ny zavatra rehetra. Zavatra telo nisy talohan'izany ary ny talohan'ny faharian'ny zavatra rehetra ary anisan'izany ny anjely. Ireto anjely reto nefa nanoatra ny fahefan'Andriamanitra ka tsy sitrak'Andriamanitra izany dia avy amin'ny mazava izy ireo no any amin'ilay maizina indrindra miandry ny fitsarana azy ireo. Fa asongadiny ihany koa no hoe mandehana amin'ny fahitsiana ka aza mandeha amin'izay filan'ny nofo, aza mandeha amin'ny filan'ny nofo. Ny ohatra fa telo raisiny Joda eto raha mananatra ireto mpino izay nanoratany ny epistily reto dia izao hoe tahaka ny Sodoma sy Gomora hozy izy, izay nandeha tamin'ny fitsangazangana araka ny filan'ny nofony izy ireo. Izany hoe tsy nandeha araka izay sitrapon'Andriamanitra izay nanomezan'Andriamanitra ny teniny ho tokony ho arahina, fa nandeha tamin'izay fahalalana izay filan'ny nofony no nandehanany, ka araka izany vokatra izany fandehanany tamin'ny filana izany dia fahalevonana mandrakizay, fahalevonana no nahazo any Sodoma sy Gomora. Izany ry havana no iantsonantsika koa ankehitriny hijoro manoloana ny fampianaran-diso isan-karazany izay mamily antsika handehanantsika amin'ny fahitsiana mandrakariva eo anatrehan'Andriamanitra. Raha fa tsy mandeha amin'ny fahamarinana isika dia izao hoe mandeha makany amin'ny fahaverezana ary loza indrindra ny an'izay mivadika amin'Andriamanitra. Maneho izany ohatra izany ny amin'ny ely sy ny taranany. Ely dia efa nifidian'Andriamanitra ary izay indrindra no ampatsiahivina eo amin'ny Samuela 1:2 andininy 7:20
hatramin'ny fahina amin'ny telopolo izay nivinaky tamintsika teo. Fa eo dia asongadiny hoe efa nanavitra anao aho i Jehova, efa nanavitra anao fidy anao isan'ny mpisoroko aho, kanefa nanamavo ny anarako ianao sy ny taranakao. Fa izay sisitrakao ihany nataonao, ny zanakao no ambony noho ianarana, nataonao ambony noho ny fananitra izay tokony ho ahy. Ary arak'izany hitantsika ny fanasaziana izay nahazo any ely eto, satria fahafatesana ho an'ny zanandro lahy no sazo nomen'Andriamanitra azy noho ny fanoherany izany fandehanana mahitsy eo anoloan'Andriamanitra izany. Raha miresaka ny ten'Andriamanitra mandehana mahitsy eo anatrehan'Andriamanitra dia izao no andeha ataontsika. Isika rehetra izao koa dia efa samy navotan'ny Tompo, efa samy novonjen'ny Tompo ary vela trapamonjena isika ankehitriny afaka mandraindray ny tenin'Andriamanitra. Koa izao ry havana, rehefa navotan'ny Tompo ianao dia mandeha amin'ny fahitsiana ka azy iverenana intsony izay fahotanao, tsarovy izay efa nitahian'Andriamanitra anao fa aza miverina ho amin'ny fahotana indray. Fotoanany karemitsika izao, andiny tena ka andeha hiala amin'ny fahazaran-dratsy isan-karazany, hiala amin'ny fanompo-tsampy ary ny fitsangajangana izay asongadiny eto, fa loza tokoa no vokatra izany. Fa zaho ihany koa hoe fadio ny manohitra an'Andriamanitra noho ny fitiavam-pahefana, noho ny fitiavana tehiseho, fa aoka isika tena aneo ny fahasaran'Andriamanitra tokoa. Ka rehefa miteny ny Tompo hoe izao no atao dia tanterao, rehefa miteny ny Tompo hoe manolora tena dia ataovy izany. Ary ihany koa aza mieritreritra fa ianao no nahavonjy ny tenanao, fa tsarofo efa notahian'Andriamanitra ianao, ka izay rehetra hanananao ankehitriny dia avy amin'Andriamanitra izany, fa tsy noho ny herinao na noho ny fahaizanao, ary tena miankina fatratra amin'Andriamanitra fa aza miankina amin'ny herinao, haka ny toeran'Andriamanitra tahaka izay nataony anjely hoe anohitra an'Andriamanitra. Jesosy Kristy no modely tsara indrindra ilay tahaka handehanantsika amin'ny fahitsiana. Fa Jesosy Kristy na Andriamanitra aza dia nijoro mandrakariva ho mahatahotra an'Andriamanitra, hanaraka ny sitrapon'Andriamanitra, mandeha mahitsy teo anatrehan'Andriamanitra izy, ary na efa amin'ny fahafatesana azy dia mbola nijery nijoro izy ka niteny hoe aoka tsy ny sitrapoko anie no atao fa ny anao. Dia izany anie no alaintsika tahaka mba tsy hiara-ny famalinan'ny faharatsiana isika, fa andeha marina tokoa amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra, andeha amin'ny fahitsiana eo anatrehan'Andriamanitra. Fa ny faharoa ihany koa ry havana raha miresaka isika ny amin'ny hoe mijoroa amin'ny finoana marina dia izao hoe azony ny fampianarana marina. Araka izay lazaintsika teo dia izao, betsaka ny fampianaran-diso nahazo ireto olona izay ireto jiosy kristianina ireto izay nanoratany Joda eto, maro ny fampianaran-diso tamin'izany. Fa ny hafatra ho antsika amin'ity andro anio ity raha miteny hoe mijoroa amin'ny fampianarana marina na hazony ny fampianarana marina dia izao hoe ekeo ny fahefan'Andriamanitra, ekeo ny fahefan'Andriamanitra. Misy ireo izay milaza fa efa izy ny Mesia, izy ny Kristy, ary tao anatin'ny fampianarana tamin'izany fotoana izany dia misy ireo miteny ratsy mandahy izay fahefan'Andriamanitra izay asongadin'ny Joda moa izany eo amin'ny andininy 9 hatramin'ny 110. Fa ireo izy dia nandahy izay masina, nandahy izay manana voninahitra ka tsy nanome azy, tsy nanaiky izay fahefan'Andriamanitra. Ary hamafisina ny amin'ny ohatra ny amin'ny ilazan'ny Joda ery ambany hoe efa nanaraka ny lalany kory izy. Iza moa kory? I kory dia anisan'ny taranaka Levy, kanefa nandany fahefany arona amin'ny mampisorona ny arona ka ny koa mitao anatin'izany zavatra izany. Dia izay no asongadiny eto hoe noho ny fitiavana fahefana, noho ny fitiavana iteseseo dia nanohitra ny fahefan'Andriamanitra izay nasehony. Fa ny faharoa asongadiny eto koa dia izao hoe ekeo ny fiandrianany. Raha miresaka isika izany hoe hazony ny fampianarana marina dia hazony na ekeo ny fiandrianan'Andriamanitra. Araka ny Deuteronomia dia nilazaina fa tsy hita, tsisy nahita na aiza ny fatin'ny Mosesy, ary any amin'ny boky izay nampianarana ny zanak'Israely ny finoan'ny Jiosy dia izao hoe misy ny manambara fa ny adivan'ny arkanjely, ny adivan'ny anjely sy ny devoly ny fatin'ny Mosesy.
fa ny zava-dehibe tena songadina dia izao ilay fiazonany Mikaela ny fiandrianan'Andriamanitra ka tsy ho ny tsaratsara fahatany any devoly izy ny teniteny foana na namoaka fanameloana fa tena nijoro izy hoe hananatra anao ane Jehova satria ekeny fa ilay Andriamanitra marina ilay Andriamanitra tsara Andriamanitra ka tsy niteniteny foana izy fa nanaiky ny fiandrianan'Andriamanitra nanaiky izay asain'Andriamanitra izay lazain'Andriamanitra ihany no lazaina fa tsy manaraka ny fampianaran-diso tsy ho tahaka ny Balama izay resahana eto amin'ity ohatra ity ihany perikopantsika vao aingana ny amin'ny Balama izay nanery an'Andriamanitra hanome faminaniana azy satria te hahazo valisoa izy ny fampianaran-diso ihany koa ankehitriny dia noho ny fitiavana valisoa noho ny fitiavana te hahazo harenana fahefana dia manodina ny tenin'Andriamanitra hahazona milaza izay tiany olona henoana fandeha isika hiazona marina ny fampianarana izay fanomenantsika ka hanaiky ny fiandrianan'Andriamanitra fa ny fahasitelo misongadina ao anatin'izany hoe miazona tsara ny fampianaran'izany dia izao hoe manaiky ny fibaikoan'Andriamanitra aza manaiky ho baikoan'ny filana eto dia asongadiny hoe miteny Joda eto hoe ireo ozy izy dia zay milaza izay zavatra tsy fantany akory fa tahaka ny fahalalan'ny biby na ny tsy mahalala saina no andehanany animban'ny tenany izany hoe ilay filan'ny biby ilay toetra mahabiby no andehanany no ny filana teren'ny filana fotsiny dia mamatika ny tenin'Andriamanitra ka manao fampianaran-diso moa tsy tahaka izany fa ny hitantsika ankehitriny hita fa memarary ny olona misy ny aretina isan-karazany dia milaza fa aty mahay manao ny fahagagana aty mahay manao ny fanasitranana ary hita fa mangetaheta fahefana ny olona dia milaza ny sasany fa mahay mamadika ny vitana ary mahay mamadika mampitsimbadika ny fiainanao dia nanahaka ny ohatra Abely ikainy izy ireo izany hamono ny Abely rahalany noho ny tsy fahafehezan'ny tenany ny tsy fahafehezan'ny fahotana fa milaza ny Genesis manao hoe efa namitsaka teo am-baravaranao ny ota kanefa ianao ny tokony hifehy ota hifehy tenanao hifehy izay filanao fa tsy manaiky ho baiko ny filana ka hanolotra ny sitrapon'Andriamanitra raha milaza dia lazain'ny teny anglisy na ny teny frantsay hoe instinct na hoe instinct izany hoe ilay filana mihitsy izany no tena mibaiko ireto olona ireto dia tahaka izany ihany koa na nanaran'i Jesosy Kristy ny mpianany any amin'ny lioka raha nyresaka ny amin'ny mpanoradalàna sy ny fariseo izy fa nolazainy fa ireo dia teo deraina teo ankalazaina ka misehoseho eny mason'ny olona manao akanjo lava teo arabaina kanefa tena faraka izay manararoatra olona ka mandany ny fananany mpitondra teny lioka toko fa 2:5-7 sy ny 7:7 izay efa nivonaky tamintsika teo no manambara izany dia tena manaraka ny filany ireto olona ireto ao anatin'izany sika mijoro amin'ny finoana marina ka hiazona ny fampianarana marina isika zavatra avana tandremy ny fampianaran-diso aza mety hosodokana izay milaza ho mahay ny fahefana sy manam-pahefana mahay manao ny fahagagana etsy sy fahagagana eroa fa azony marina izay fanampenarin'Andriamanitra asy anao ary aza sodokany amin'ny hoe mahay manao an'ity izy mahay manao andry izy mahay fahagagana hita tarianana tariony izy fa mijoro marina tokoa eo anatrehan'Andriamanitra ka hatao tsara ny asan'Andriamanitra fa aza ho baiko ny filana fotsiny ninina asa ataonao dia aokenao ho anaiky ho baikoan'Andriamanitra na eo nivony sampany izany any amin'ny asanao andavanandro izany dia manaiky hanaraka izay baikon'Andriamanitra ka hijoro vavolombelony tokoa ao anatin'izany fa ny manaraka dia hoe mandehana amin'ny fanetretena fa aza ho tia voninahitra ka mivadika amin'izay tenin'Andriamanitra ary aza atao filan-zavatra Andriamanitra noho ny filan'ny nofo noho ny vola noho ny arena noho ny fahefana noho ny voninahitra dia izany no hivavahana izany no voizin'ny olona ankehitriny amin'ny atao hoe prosperity of theology of prosperity na hoe teolojian'ny fampananana arena ary besaka indrindra izany ankehitriny dia andeha isika riavana hijoro marina tokoa ho an'Andriamanitra ka tsy hanaraka izay fampianaran-diso izay fampianarana ambaran'ny tenin'Andriamanitra ihany no aoka hijoroantsika Jesosy Kristy no manambara ny
Andriamanitra na ilay fanehoan'Andriamanitra ny tenany araka ny soratra masina. Araka izany eo amin'i Jesosy Kristy avokoa ny fahalalana rehetra izay tokony ho tovozitsika fa tsy amin'ny zavatra hafa akory na izay milaza azy ho mahafantatra ny nofy na mahay mandika izany. Ary maneho ny ho avy. Fa ny fahatelo fatrany raha miresakantsika hoe mijoroa amin'ny finoana marina dia izao hoe manana finoana miasa. Manana finoana miasa. Voalohany dia hoe tehirizo ny fifankatiavanareo. Ireo mpampianadiso ireo araka izay lazain'ny Joda eto dia nanasaraka ny olona tamin'ny fiombonan'izy ireo. Ireo izy no harambady voasaron-drato eo amin'ny fanasampy-fankatiavanareo. Nalay dikany amin'ny teny hebreo hoe ilay agape, etsika izany agape izany rehefa misy fiaraha-misakafo dia andaontsika hanao agape. Fa ireto mpampianadiso reto dia efa nampivadika ny olona tamin'izany. Ary ahitsiny Joda hoe aza vela isy ampisaraka anareo fa tehirizo izany fa fampianaran-diso izay manasaraka mampizarazara ny olona. Ny faharoa manaraka izany dia izao hoe aoka hamokatra isika mamokatra ho an'Andriamanitra. Ny vokatry ny finoantsika dia miteraka famonjena ho antsika ary tokony hitondra famonjena ho an'ny hafa ihany koa izany finoantsika izany fa tsy ho tahaka izay hambareto fa izy ireo izy dia asongadiny hoe tahaka ny rahona izay tsy miteraka rano akory, tahaka ny voankazo na ny hazo ambolena nefa tsy misy voany ary indromatsy voafongotra izy satria tsy ahitan'Andriamanitra vokatra eo amin'izy ireo. Ary ny asongadiny manaraka an'izany dia izao hoe manana fitondran-tena tsara. Manana fitondran-tena tsara. Tsy olona mandeha amin'ny tsy fahatahoran'Andriamanitra fa tena mihazona marina izay lalàn'Andriamanitra satria noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia afaka manatanteraka izany isika. Dia handeha amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra isika ka hamono vokatry ny fanahy satria tsy ho tahaka ilay olona ilay mandeha fahatany amin'ny filany. Tsy misy vokatra hita fa mba milaza ho kristianina ihany kanefa zavatra ratsy no hita eo anatrehan'izany. Na ny Samuela voalohany izay nivakiana tamintsika teo, na ny Lioka izay nivakiana tamintsika teo, dia manao songadina eto ry havana fa mitaky vokatr'Andriamanitra, mitaky izay anehoana ny fahatsaran'Andriamanitra, hahalalan'ny olona rehetra fa Andriamanitra tsara izy ka tsy manasaraka ny olona. Ny tantara mantsy any amin'ny Samuela voalohany dia izao hoe tsy tian'ny olona intsony ny fanatitra ho an'i Jehova noho ny nataony zanakely izay nanitsakitsaka na nanosiosy ny asin'Andriamanitra dia lasa niteraka fisarahana izany. Ary ny ataon'ny mpanoradalana ihany koa sy ny fariseho izay ananaran'i Jesosy Kristy dia tahaka izany ihany. Tsy mandeha amin'izay sitrapon'Andriamanitra marina izy ary tsy mamokatra fa ilay noharin'i Jesosy tamin'ny aviavy izay raviny fotsiny fa tsy nahitany vokatra teo aminy. Ankehitriny ry havana dia mbola miantso antsika indray ny Tompo hamokatra ka handeha ary haneho izany vokatritsika izany ho isan'izay mitondra ny ho isan'izay mampiombona isika fa tsy ho isan'izay mpampisaraka. Misy ane olona vao hita fotsiny izy dia efa fanta dia efa lazainy olona hoe iny dia mpampiady olona, vao miditra iny dia tsy maintsy misy ady eo. Mba tsy ho tahaka izany ane isika fa mba ho araka izay lazain'i Jesosy Kristy hoe sambatra ny mpampiavana fa izy no zanak'Andriamanitra. Ary ao anatin'izany ihany koa dia mitaky vokatr'Andriamanitra. Alahady ny safandroana ny sampanasa fampandrosoana eto anivon'ny FCKM. Izany dia misahana ao amin'ny fampandrosoana marina tokoa. Kanefa izao na dia toriana imbetsaka aza ny tenin'Andriamanitra, hambara foana ny fampianarana dia toa tsy misy vokatra hita miharihary. Fa ao anatin'ny fantrana ihany ny olona. Isika izao anie dia tena noho ny filazantsara voaraintsika dia haneho vokatra eo amin'ny hita maso ka hampandroso ity firenentsika ity. Voalohany amin'ny fitondran-tenantsika, ny fanoherantsika izay hitantsika fa tsy rariny ary zoro an'Andriamanitra marina tokoa isika. Ary tena izay teny re sy notoriana tamintsika dia hanehontsika vokan'izany amin'ny fiainantsika andavanandro. Ka raha mametraka vinsika ny amin'ny hoe filazantsara manova ny tantara dia tena hanova ny tantaram-piainantsika voalohany indrindra ary hanova ihany koa ny tantaran'ny firenentsika. Fa ny fahatelo izao hoe haneho fitondran-tena mendrika eo anoloan'Andriamanitra fa tsy tahaka izay ampianarina ankehitriny manao hoe efa foana ny lalàna, tsy mandeha tsisy an'izany lalàna izany intsony hoy ny fampianarana isan-karazany.
tena ao amin'i Jesosy Kristy tokoa ny fahatanterahany lalàna ary Jesosy Kristy no miseho sady mpitandrina ny lalàna izy no manatanteraka ny lalàna ka mitondra tena tsy ho tahaky ny adala fa mitondra tena tsara araka izay endry dia izay efa nandray ny tenin'Andriamanitra ka iova mitoetra ratsika isika fa tena ho hita miharihary fa zanak'Andriamanitra isika fa tsy hoe tahaka izay lazainy eto hoe rahona nefa tsisy rano akory tahaka ny hazo nefa tsy misy vony dia hamokatra isika ho voninahitr'Andriamanitra. Raha fehezina riavana ny hafatra ao antsika tamin'ity andro an'io ity dia izaho hoe manoloana ny fampianaran-diso maro isan-karazany izay miseho ankehitriny dia zava-doza ny vokatra izany. Zava-doza fa fahalevonana sy faharavana tokoa ny vokatra izay fampianaran-diso izany. Fa izaho sy ianao kosa andeha mijoroa amin'ny finoana marina. Mijoroa amin'ny finoana marina ka mandehana amin'ny fahitsiana eo anatrehan'Andriamanitra. Ary hazony izay fampianarana marina efa norenesinao, efa raisinao ny ainanao. Ary manana finoana miasa mba hisy vokatra eo amin'ny fiainanao, eo amin'ny fiainan'ny firenena ary eo amin'ny fiainan'ny olona rehetra ny tenin'Andriamanitra izay ho toriana. Dia tany ny finoana ao ampinga fa izany no azontsika rehetra ny famonjena. Ho an'Andriamanitra irery aneny voninahitra fa isika rehetra izao dia hijoro marina tokoa ho vavolombelon'ny Tompo amin'ny fiainantsika rehetra. Amen.